Lasanao I Madagasikara, oh Jesosy hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesosy. Fiadanane ao anatin'ny fandaharantsika fifoazam-panatanteraka faharoa ny tenin'Andriamanitra ingatsika dia nosoratra ao Filipiana toko faharoa andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy no andoaliany lohalika rehetra na ny an-danitra na ny aty an-tany na ny ambany tany, zany hoe lohalika rehetra mihitsy fa tsy hoe lohalika sasany fotsiny, tsy hoe ny kristianina ihany fa ny rehetra. Zay le fifoazam-panatanteraka. Mety ho tratra hoe zany eto Madagasikara ny tantara aloha dia milaza mazava fa efa nisy hira izay efa 100 taona latsaka nefa nisy an'izay hira izay voasoratra ao amin'ny firana FFPM laharana 27 izay ampiasain'ny fiangonana ray alina eo ary ny kristianina mampiasa an'izany dia latsadatsaky ny folo tapitrisa. Ny andininy fahadimy amin'izany firan'izany dia zao: o Jesosy fenohatra dera laza ho anao, ny lohalika rehetra andohalika aminao, mitoera fa anao ny nosinay. Efa hatramin'izany efa nananavin'Andriamanitra fa ny malagasy rehetra dia andohalika amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika tsy ala amin'izany teny fikasana efa nomena ao amin'ny firenena izany. Mila satsika, mila mandrositsika, mila manao ivavakintsika. Mbola itony fandarantsika fiadanane. Lasanao I Madagasikara, oh Jesosy hoazinao